Makamakarifa dia ohatran'ny mahita azy manaraka, ohatran'ny mahita azy mitsika amikeo anjoron-drindrina eo. Tena tsy vitako mama ny petraka eto aloha fa mieritreritra hoe aloha androany alina mba andeha kely. Marina. Dia ho aiza ianao? Tsy haiko. Eto any amin'ny namako angambany na mety ho any amin'ny dadasineny. Izy koa efa niteny an'izay hoe afaka mody kely raha ohatra ka hoe mbola mandeha be ny saiko. Dia niteny tamin'izareo hoe alao eritreritra kely raha dia hitako eo hoe dia hoe araka haikatra amin'izareo rehefa avy eo zany raha ohatra ka hoe mety amin'ny mama zay. Tsy maninona ka rehefa izay no mampetipety ny sainao sy maivamaivana anao aloha dia ataovy. Nefa mieritreritra koa nge za hoe maninona raha miaraka aminao lova zao dahanao dia amin'izay ianao tsy sahirana. Hoe miaraka ahoana moa zay mama? Miaraka aminao ato ka. Miandry trano? Ie, dia amin'izay koa anao mba misy namana. Ka tsy le hoe misy namana sy tsisy ane no olana ako mamy. Fa le raha vao mipetraka amin'ny tokantrano aty ako dia ohatran'ny hoe hitako ato foana ny tandindony na manjary tsara inato ny andro moa lasa mampitsingirina zavatra be dia be ny fahitrako ny efitranonay. Ka izay nataoko anao hoe fomba an-javatra zany fa resy miadana eo io. Ka ny androany mbola akaiky loatra mama, ny rapitso ary mbola tsy fantatro fa aloha hito eny androany dia zita izay ndaminana ny rapitso rehefa avy eo. Dia ahoana ny zazakely? Mariavy Ie. Ahoana tokoa moa zany, izy tena tsy mahafoy andreniny dia tsy hitako hoe izy ny akaiky mifono zany. Tokony hoe araka amiko izy raha ny tokony ho izy nefa ny ary izy tokoa aloha zao aiza any amin'ny laingoana izy raha tsy diso ohatran'izy nindrotro azy farany teo moa izy mianaka koa tsy mifakafoy mihitsy mantsiny. Ie koa maninona raha velany aloha zany izy sa tsy mety? Ko raha misy tadiavana tapoka dia ahoana? Eny izay ataonao aloha mety daholo aloha dia apetrako amin'ny mama momba an'izay mba jerijereo ny zazakely dia mifampiantso ihany tsika raha ohatra ka misy zavatra ilaina tapoka. Hitanao manokatra album androany ka variana mijery ny saritsika mianakavy kely tsika dia mianaka dia lasa be ny saiko hoe zay sady dia lasa ny anankiray. Enjana tokoa aloha le fiainana tsy nampoziko mihitsy hoe matsady fanja mbola tanora aniny mbola sady koa moa zay. Ie dia izay ny mahavariana be eto tena gaga mihitsy mahita ny sariny eto ohatra ny olona tsy ho faty zany nefa dia izay ny fandaharana. Kanefa na dia izany aza aloha tsy dia mandefa fisainana lavitra be ianao satria izao ny zavatra rehetra efa lasa mety manina moa zany fitenenana azy amofo tamandry ianao dia ame alahelo anao indray rehefa avy eo dia lasa mitarika areti-po anao. Marina aloha zany efa niresaka n'izay fanjizay ihany ianao dia hoe ahoana? Efa ela ihany moa saika hiteny azy kanjo moa tonga dia ny fotoana androany dia tsy maintsy hovakiana batrelatreta ihany le izy mahakasika ny fetra. Hoe maninona ka ny lehilahy maty vahatiany ery tsy dia miandry ely fa avy izy dia mampiakatra ny solony. Raha tsinona koko mbola voaembolana ve zay nafaty amin'ny fanja dia sanatria dia anambady sady izy na dia atao hoe tsy mahalala menatra azy. Lehilahy azo isana amin'ny ratsan-tanana zany mahatrindry an'izany hoe tsy antsy dia miraika amin'ny vehivavy zany tsy mety zany aminao fa aiza ny alalanao an'izay eritreriny ihany amin'izao sady tia koa nge ny olana. Izy lasa tato ato izy lasa hariva be foana ny mody. marina aloha zany Ka nefa na dia izany aza aloha tsy dia mandefa fisainana lavitra be ianao satria izao ny
de inona ny dikan'izany ny zanany a tsy mba mitady azy sa ve tsy mba tsikaritra anao zany fantatro mihitsy fa inona moa no azoko atao ny tsika nefa maty za nefa mieritreritra hoe maninona indray de mbola tsisy nininina mitranga de ndaotsika no mandray fepetra fepetra inona zany ko hoe de mbola ho azavaina be aminao ihany aloha ime or basile piray tapongery eo e piravavy mety ve zany ataonao zany sao de mba tsy mety zany a tsisy maharatsy an'izany inona moa no maharatsy an'izany am'izay le zazakely a mba taizany raha vavindreniny ihany asa loko sao de mba mahamenatr'olona zaniko ataon'olona resaka eo ngetsika e hoe jereo fa nyravaviny ihany ny vadiny nisy fianakaviana aloha somary nanao an'izay ihany fa inona moa no maharatsy an'izany nyvavambahoaka koa ve moa sakanany tsy hitako zay olona nanao ny am'izany ny olona tsy maintsy mahita ho tenenina foana fanazany azako alo menatra e atoato izy aloha somary tazomitsika atao trano foana iza io iza le ho tazomina ifetrako iza tsy koratsy zazakely io mbo azonao tazomina io de rehefa mijanona atao trano izy a de mba mifandray amin'ny laingo tsara petrapetraka zany fika anao zany a ka tsy azonao ane le izy le tombotsoan'le zazakely mihitsy no jerena jerevinao tsara ny izy mianaka e fa imary ah tena hita mihitsy hoe miraiki-po be amin'ny laingo eny fa zao nga mahazavatra hitako hoe mety a andao aloha atsotsika ilaingo de ry fampiresahany io atsonao moa zany fa za aloha tsy de sa miditra lalina am'izany de raha ohatra manaiky izy a de zay tsy manaiky izy a de aza forcenao kosa izy a samy manana fitiavana io misaotra anao mankafy ny radio l'ambassadeur 104 tena tsy tao amin'ny eritreretiko mihitsy anie zany resaka resahanareo zany e ka inona ny eritreretindry ary za tsy nieritreritra anambady amin'ny fetra zany mihitsy a mahamenatra zany fa iza nytiandreo vadindry tsy mbola mieritreritra anambady mihitsy aho hatreto aloha mbola tsy mity olona mihitsy a nefa za mahita na mary ah efa miraiki-po aminao io ary efa misy dikany io e hita ho ako eny e mary avy e moa tsy ho tiako fa tsy mety amiko zany ekena fa tapoka aminao le izy nefa zay mahita hoe fitondran'andriamanitra daholo zany de ny ho tsara ihany tokoa lokia sady ndry koa nefa bebe taona ihany e marina aloha ny teny mama hoe efa be taona nefa na izany raha hoa tsy fetra mihitsy ny eritreretiko vadiko zao ary hitanareo mianaka le orinasany zareo taloha io a tena misy vola miodina ao ary ny tena problema de zao le vola be namenandry zareo a miodina ao ka raha ohatra ary moa zany izy a akavady de ho lasa tombotsoan'olona daholo ny zany le zavatra miasa ao e na ny vola mandeha ao azy fa tsy aleo ve mba ato amin'ny fianakaviana ihany aza no mba lasa vadiny de tombotsoa miditra ato amin'ny fianakaviana ihany le vola miodina e ka raha azoko anie zany ry dada de tombotsoanao zany no mahatonga anao hoe za manambady amin'ny fetra e eny e manaiky ah nefa hoe tombotsoa e fa tombotsoa raha manana ihany anie zany e sady fitiavana andry koa zaniko nao anao moa no hoe tombotsoanay rery aleo aloha diniana lalina zany ka zavatra tsy moramora ary so koa
kosa ny ary dia ndrity efa manana sakaizany ambadimbadika any dia izay no mahatonga ndry mandapy ohatran'io e. hita ho ako tsy ho hitanareo teo ve raha nisy zany aiza moa ny alalanako saingy tsy dia mijanona tanàna loatra e. tsy afeniko andry aloha fa za tamin'ny voalohany resahan-tantanareo ale izy dia sady tezitra no hafahafa be ahoana koa ary zany fa rehefa tena nandinika lalina hitako hoe mety le izy tena mety tsy alohandry ve mba ikena ihany tsy tapako sao de sao zany fa aleo aloha diniana lalina ndao ary moa fa tsy maninona e. fanazanona tsy zany aza ndry tsy forsena koa fa samy manana fitiavana io ka rehefa tsy tiandry izay a dia afaka mijanona rehefa ohatra moa tiandry a dia vao mety tsara zanako lahy vaovao maresaka salama ave anao tena salama tsara tsara zany ny vaovao no entinao e. nga dia misy e ny fiainana somary manerakirana kely le tokantena metimety mihitsy anie zany fiainany zato zanako lahy zato e. lasa manovanova fitafina tanora dadako manatsafa e tena tsy manatsafa fa zavatra hitako nye le izy fa misy akanjo ve ny atsaina tsy vidy dia vidiko ve moa tsy mivaovao nyvidiana fa nitotandray izy aloha marina mihitsy zay ahoany ianao ato zao mamanakaiza lasa nandeha nyvoaka kely eo ndry zareo teo nefa misy zavatra saika ho resahako tsy azo tenenina tonga dia hoe za rery sa miandry azy raha ny tokony ho izy tokony hoe iandry azy ihany nefa ny za koa manaiky satria za dia tolakandro io tsy aleo ve se aloha mba ohatra ny hoe miandry sakafo atoandro zao ngamba ny mety hoe mandra-piandrian'izy mianakaviany a dia efa tombotomboka any koa le tena fotoatony-resaka aloha mba tsy ho tapoka be aminao le izy fa inona re zany zava-bavao tenen'ity zanako ty zany e sao dia isotro ranom-boankazo aloha dia sady amin'resaka ihany tsika sady ami'sairina ary dada iza moa no sairanako raha tsy ianao ry zanako lahy eny e zay misy afotsiny atao fa sady ami'sairina loatra ary anare zany e nanao sarotsarotra ihany nandrosoko an'le resaka nefa dia efa hoe tsy maintsy ho atomboka moa izy tia ao ary ao dia raiso nga zarery ny isotra e ao fa mandray eo ihany e ary mamy be izy zany fa inona izy ty lasa mihoatra kely fotsiny le siramamy tamin'le izy sy naturel sao dia sikarana zany somary ambambany ny tensionko e mananasy io ka mananasy tokoa ary ohatra mihafahafa ery any zany zanako zany fa ohatrany mafana to ohatrany somary tsemotsemoka ary dada eny e mahazo toerina renao aloha fa anao koa ne sady mitsangana eo aloha koa dia tsy hitako izay atao tonga dia tsoriko dada fa efa ataoko hoe hery-taona angamba zay no nafaty amin'ny fanjaka dia hitako hoe mila namana ary fatako maria hoe mba mila izay tena reny tokony akarakara azy koa izy ka eo no saika mba ilako tsotrana faty aminareo io ary le zavatra efa nieritrretiko tary aloha tary tsy hita moa fa ny maty ve verina ntsony e moa ny tena mba ao anatin'ny fatan'ny rana mbola afaka mbola mijery ny ho avy mamirapiratra moa ny zavokelyinao koa ane tsy ho vitako rery e mba mila vehivavy mba tena hoe mba ho raisino solony reniny izy e
mo raha ny taonako ny hoe mbola tsy ampy 30 taona zany mbola atao hoe mbola tokony hanambady tsara e. Tsy haiko raha azony dadany ao an'eritreritra sy anatin'ny foko ao. fa tsy maintsy irosony amin'izany ihany ve aloha e. Efa tena tapa-kevitra ary efa volana vitsivitsy mihitsy no nanomanako an'izay, ary efa misy olona nieritreretika ihany hoe ho alainao ravaka tokantrano any. vo nieritreretana sa efa miaraka amin'se mihitsy? Aleo dia tsy afeninanao fa efa miaraka amiko le olona zay anie le mahavoa anareo tanora kehitriny e. fa maninona aloha raha tsy tonga dia maika be ny amin'izany fa natao aloha zay mahatonga taizany ty zazy ty e. fanaro zaza tsy ataoko a, tsy ho vitako rery ny taiza azy, fa tsy maintsy mila namana hiarandeha amin'ny fiainana koa, satria na ny anasa lambako na ny anandro sakafo na ny karakara ny zazaraka ny teninao ary ilaina olona zany e. Sady zany koa nefa voasoritra ny baiboly hoe tsy tsara ny lehilahy raha irery e. manaiky zay fa tokony hanambady ianao, fa eo amin'le olona tokony hovadiana kosa no mila jerena akaiky a jerena akaiky ahoana? tsy zay rehetra olona mahasarika anao eo dia hovadianao daholy, fa mba jerena ihany koa le tombotsoa anao sy io zaza io e. Tombotsoa ahoana moa zany e? ohatra hanambady ianao dia io zazakely io anie zany tsy ary hipetraka aminao tsony io e, satria nahoana sao dia anao toetra tsy zaka amin'io manko le olona miaraka aminao. Eny tapako ny tenin'ny dada, fantatry zay olona irahako ary mahita ny situationko tokoa izy matona ny kara-dalana amiko, mahafantatra ny fahoriako, mahafantatra ny fijaliako ary mahafantatra tsara maria koa, ary vonany andray amin'ny maria ohatry ny zanany naterany. alao aloha iandry an'izy mianaka fa mbola tsy fantako zay heviny. Tsy efa ho afy zareo zay raha misakafo ataondreo dia efa andalana mihitsy izy ngamo zay. Ve ato fetra e, manao ahoana ianao? manao ahoana reo mianaka? Ahoana ry laingo? nahoana fetra? Ny forma tsara? Atray, izao hitanao zao. Ary mitondra matavy be nareo avy an'izany to mavesatra tana be ery. Legioma be fotsiny reto ka. tsy maninona ve raha miresaka kely asy ambadikaty zay mivady dia avelana eo nareo rolo. Tsy maninona zany ka. andao ary dia ahoana fetra? Inona vaovao an'lahy? Tsy dia manana vaovao fa mamamangivangy anareo aty e. Hatramin'ny vina koa zany elaela zany ray. Sa efa zany ray ny lamody am'izao? Zany zao ny lamodiko. Dia ahoana? Tsy maninona ko mpianadara moa mifanao ela, mifanao ndry, tsy olana zany. Ary ry zany nefa lasa manao metimety be, lasa mamboatra volo, manaraka katalogy. Zany a? Efa misimisy misarizoro ngany. Efa misy miodikodina. Zany a? Tsara be kosa zaniko. Sao dia mba azoko fantarina. Izy? Ho fantatra lahy tsy ho ela e. Iza hoa? Ilako. Dia mirediredy. Iza tokoa zao miaraka amin'irety e? Kefa hoe zaiko. Ataovy matotra le resaka. Matotra zany e. Ela ahoana e? Zaiko. Zaiko Zany ve dia tsy azo lahy zany? Tsy mazava amiko. Fetra. Tsika selangy zao efa kamba mary akolake. Laingo a, aza vao ny zavatra resahanao fa ohatrany lasa manao vazivazana ianao zany e. Ka za zao efa tsony hoe maman, za no mikarakara azy a, mampiomana azy, manaritra azy mianatra amin'ny lafiny rehetra mihitsy, tsy efa solondreniny ve zany? Raha azoko tsara zany a, dia manana eritreritra hafahafa amiko ianao. Zanaky ny ravavinao anie Maria e. Eny e. Ye? Zanatra vaviko izy a,
fa misy fitiavana hafa kely mihitsy amin'iny zazy iny tena miraiky pobe lozika amiko be zany angizy satria ianao ny akaiky ny fony akoatra ny reny niteraka anazy rery laingo a ary izy zany ary vao maika manamafy ny tokony hitiavana anao satria tsy ohatsony le reny niteraka anazy e de ohatra ny lasa miatireny aminao automatika ny fony za zany iny e izy ary nitadiavinao ny atsapazany rehefa tsy otsony ny reniny akoatra ana tsy ianao enao ve loha anambady sa tsy anambady e zay aloha ny tiako ho fantatra ary ie anambady ary zany mihitsy zao na tonga avako aty ilazany zany aminareo hoe anatatsodrano aminareo ato ao zany fa anambady ka hitady any akafa izany indray fa maninona raha izay e laingo a lasa Maninona? dala ianao e tsy adala zany a zoabaviko ianao ary mbola mipetraka ho zoabaviko foana natsotsiny ary ny ravavinao ka aza mitapitapy ary atsaharo sy adonoy ao anatin'ny sainao ary mampitandranao a tsy teniteny amin'ny mariazy antsony hoe maman tsy reniny ianao fa ravavin-dreniny ao koa fantatrao zany mahamenatra olona e tsisy mahamenatra zany e nahoana ny tsy hamenatra mpirahavavy venao akambana ka izy efa matiko raha hafa reo hoe samy teo izy de hoe mampirafy ianao fa zao izy efa tsy otsony hoana re zany no anazavako azy aminao e azafady fa elaela kely zay ny resaka tao ambadika tao tsy maninona zany ka rehefa nataony moa nidinidinika de zao e tsy mety aminay ny anambadianao any ivelany any noho ireto antony reto a de tsy tianay ianao anambady amin'ny olona any ivelany voalohany aloha mijaly mariara ohatra ka olo-kafa ny taiza azy eo tsy haiko raha azonao zany de ny faharoa manarakaraka an'izay ihany koa fantatry se tsara fa de volanay no miasa ao amin'ny orinasanareo io ka tsy tianay raha ohatra hoe olo-kafa ny tantana azy eo vehivavy afa ny hiakatra eo tena tsy mety aminay zany sady ny trano ampiasanareo a zany hoe mbola nay koa e inona ary moa zany le tena tianareo atongavany hoe tsy anambady tsony ve a mandrak'izay sa ho averiko manontolo ve zany ny volanareo ny tadiavinareo no hoe tsy anambady aloha tsy any le izy fa afaka manambady ianao zazo eny etoy izy aleo tonga de tsorony e laingo ny tokony vadin'zay laingo hoe sady mampilamina anareo zay no mety aminay ihany koa zay no iziko laingo ahoana e zay efa tenenin'izay voalohany indrindra aloha tsy raha mandreny niteraka nareo ka hanolotra vady ho anahy fa na izany koa ary nareo tsy mananjo ary faharoa manakaraka an'izay a manana an'izay safidy koa fa tsy mety amiko zany tsy mety amiko zany e ay moa de efa tsy ray aman-dreny zany nandraisana anay hatramin'izay tsy hoe zany kosa e ka hita fa zay ny hevitry ny teniny lahy eo dada zao ary raha ohatra tsy anaiky an'izay a de avereny zato isanjato ny volanay de embelahy koa tao amin'ny tranonay tao zay mihitsy no izy tsy haiko dimy tapitrisa le volanay oaka kosa aloha ohatra nefa nisy naveriko fa tsy zany daholo ny vola taty a rehefa angalatra tsy miteny fa raha ny tena izy tokony efa izy zanany ary zay dimy tapitrisa zay azafady aloha mba hiteny kely ary ahy e fa ono alory fetra fa inona zany ny tena problema ny lahy ty e raiso mihitsy aloha itelefona io e aloha reo any e ny problème ko ahoana moa zany tsy azoko inona zany ny tena tsy hitiavany lahy anahy za nga boka sa kilema iny sarotra valiana za mifantaniana zany e za tsy hoe makala anao tsy hoe tianao fa efa misy olona tiako re any e zay ngamany mahalaza azy nefa ohatra ny lasa olana be atao tanàna le izy de ohatra ny lasa mivadika be ny lohako hoe lasa mamerim-bola zavatra tsy tadidiko zany tsony hoe ohatrany ahoany tsy hoe tsy tadidiko moa zany fa fahafantarako azy ohatrany hoe nafoy velomanay tamin'ny fahavelomandra tompoko vavy le izy nefa ny lasa ohatrany misy ambadika le izy tsy maintsy averina rehefa ty aorina aty
nafoy tsisy resaka nafoy kosa tamin'ireny fotoan'ireny a ary natao hoe tsy nampanjanahana aza tokony ho averina amin'ny ara-dalàna ny volanay zay ny tena marina dia ahoana anao fanapahan-kevitra ohatrany tery manta be izy zany no hoe anambady an'ny laingo a tsy mbola nieritreritra loatra an'izay a satria amin'ny mahamalagasy zany ohatrany sarotsarotra ihany ary tsy haiko hoe amin'ny mahataratara vady anazy anga dia hoe zara raha nisy mifahafatesan'ny fanja ampidirana azy amiko mahavesatra kosa za miteninao zany a fa ny anareo nga mba mahaivana nanao taonareo amiko e amory anareo an'ity zavatra rehetrarehetra ty a zao letsy a rehefa ohatra la andan'izay teny zay dia ameko herinandro la amerina ny volanay dia meko herinandro ihany koa la miala ao amin'io trano io orangaty a fa rehefa tsy minaraka ny sitraponareo ve zany zahay dia ororona ohatran'izany zay no na izy dia olona milionera takon'inona dia aza ny atako vola 5 tapitrisa herinandro ary vola efa tsy nieritreritiko averina koa le izy tsy manao avavy eo la fa zay dia ndao tsika ivoaka miala amin'ity trano ka izao hoe enoy aloha ny olona ary raha ohatra tompotrasy mpanofa trano ary mbola manome telo volana hitadiavana trano fa tsy misy totonga dia herinandro zany ko raha tsy lokalika ohatra zany ny olona zany fa tsy zay mba mahasina koa raha matoto iny maha olombelona fa tsy hoe zany anisan'ny zanakareo ihany atao tranoko ela fa tsy miaviavy eo a ka izao hoe angatakatodrano no aliako eto a fa tsy ady tsisy sodrano menan'la zany eo letsy a ay mazava zay ka loloha andeha ary manahoany ianao sefa salama tsara petrapetrahy ianao ia misaotra petsaka tompoko tsy zany aho fa mba saika hitondra n'ity déclaration de perte ity za ty ary hoe fa inona no nitranga vakitrano zany a dia miaraka amin'ny fanolanana e vo maly mihitsy io matetika mitranga mihitsy ty vakitrano miaraka amin'ny fanolanana ity tato ato a dia inona daholo no zavatra very toatrany tsy soratanareo ato le izy ay tokoa moa tsy voasoratra fa maika loatra re zay tompoko sefa dikan'izany ika zany tokony ho averinareo ty déclaration ty e zany ve ka mila tao ato daholo inona fa inona daholo le zavatra very ordinatera dia motora ile rotera reny dia miampy amin'ny firavaka rehetrarehetra sy ny telefona miaraka amin'ny tele 52 pouce rangaty izy zany ve tsy fongana tanteraka ny tao an-tranonareo tena madiodio mihitsy aloha le izy sefa fa ngamo le entana ane tsy de tena hoe nampalahelo fa le zanako voaolana mihitsy ny tena izy daholo zany tsy misy hoe mampalahelo sy mampalahelo fa rehefa akta tao anatin'le vakitrano dia efa eloka daholo zany raha voatratra ny mpanao ratsy ka tokony ho izy aloha zany voalohany indrindra avereny ty taratasy ty fa tsy mety ty tany sao mazava tsara mihitsy a ny orany trangany vakitrano a dia ireo entana rehetra voalazanao teo ireo ary ono a misy olona inareo ve amin'izany zavatra zany tena misy olona iahina mihitsy satria le trano a mbola mihidy tsara ihany rehefa avy eo rehefa lasa daholo le zavatra dia mihidy tsara ihany io trano io
andraso aloha fa tsy azoko ohatra ny teny moto ianao teo fangany ny moto tao an-trano ary am'le toerana ary ambany-driana io zany hoe moto ihany zany ny tany ivelany fa ny sisa tao anaty trano tao anaty trano midy daholo fa le garazan'le moto moa tsy midy le izy rehefa amin'ny alina de tsy mipitsoka ny varavarana tsy mipitsoka io ka zao sefa misy olona mitazona mako ny dobla lakile an'le tranona io ka zay no ahihinay zany io olona ifampakao aminareo zany tena piditro mihitsy io tompoko eny mipetraka ihany nenareo fa ny fanadiadiana sy ny famotopitorona rehetra ihany no ahitana ny marina noho izany zany a tsy maintsy hojerena akaiky ihany olona ihinareo io kanefa tsy voatery hoe izy ny nanao ny eloka kanefa koa moa arakaraka ny fizotry ny famotopitorona no alalana ny mariny fa de raha ohatra ka hitanareo mandehandeha ihany netana tsy nareo no manana ny droit avy hatrany de akan'le izy fa mampandre aty aminay fotsiny nareo de mahazo mandray numéro téléphone anao ve sefo ie meko ny numéro ako ka ana mihitsy rehefa aveo meko anao de tiako no tiako antanina inona anareo le nisy nanolana zanako vavy mato le izy sefo ay de tsy maintsy hoe anaovana fanadiadiana koa izy aiza izy zao ao an-trano ihany izy tompoko ay ve fa firy taona enina amby roapolo taona ary neveriko fa hoe zaza tsy ampy-taona nge satria raha hafa mihitsy koa mantsy zay eny efa naizany anaty zany tsy maintsy mandeha foana zany ny fanadiadiana eny afa de ny ataonao voalohany indrindra mamerina nyity zany misy modèle ho ivelany ao de adikanao le izy de ataovy 2 exemplaires azonao zay eny tompoko setsonanao fetra tompoko taizany teraka tao katondry sakay tapinaterahana 1993 ianao zany a de toriny reto olo reto eny tompoko tsy izy zany fa randria mamonjy so basile mivady ny antony hitoriany anao zany a vaky ny tranony izy ireo a tamin'ny aliny 1 avril taona 2 de ianao ny tazominy fa namaky ny tranony very tam'izany a ordinateur portable moto télé 52 pouces téléphone ny téléphone no tsy nomeny ny marika sy ny mombamomba azy fa téléphone fotsiny no nyteneniny ato de misy firavaka ary fitaovan-dakozy samy hafa laviko zany tompo aha tsy navitan'ireo azafady aloha fa za mbola tsy miteny hoe inona no teneninao ireo zany nyentana very de tazomindry zareo ianao fa ianao no nanao an'izany zavatra zany sady fanampin'izay eloka anankiray faharoa nanolana ny zanany vavy ianao petraka aminao am'izay ary ny fanontaniana inona ny teneninao eo anatrehan'izay laviko refa mpanganareo tompoko satria io aliny alatsinain'ny voalaza io a de mipetraka any amin'ny trano zay trano tsy aniza fa trano zareo ihany zay ipetrahako eny sefo ono aloha mpifaninana moa zany ianao sy reto olona mitory anao reto raha fozako taloha reo tompoko zany hoe maty moa ny zanako zareo le vadiko zany de efa tsy mpiavana antsony zay zao ka inona ny antony mahatonga azy tazona anao vaky ny tranony de ianao mitazomina manaona ny fifandraisanareo ny fifandraisanay aloha
dia hoe raha mpianakaviana tokoa fa somary mamenatra ihany satria terendry zareo any ambadiny sokony io vadiko maty io dia ohatrany tsy nanaiky mo sarotra amikoa ny anaiky an'izany dia rehefa tsy nanaiky anao dia mivakinao ny tranony tsy izany tompoko efa hita kosa fa tsy tianao nyzany anyzany dia gafinao izy tsy any tompoko tsy nieritreritra n'izany velively a fa na ny fisindry zany moto sy écran plat zany ary ohatrany tsy dia manana an'izany zareo surtout hoe firavaka be ary indrindrandrindra hoe nanolana an'izany na ny ahoana moa sy efa no anolanako olona 4 taona dia tsy nisy ve hoe fiatsoana vonjy tamin'izany na misakelyetsy ianao aloha zavaty eny tompoko ampandrosokely zalahy le tovavy eo ivelany eo petrapetraha eto ianao ny anaranao zafady laingo ny anaranao feno ka raha zanona joary laingo tompoko firy taona 20 taona ono a fantatrao ve io olona io eny tompoko io mihitsy ny nanolo anahy fa ahoana moa ny tenenanao an'izany fangatsy andro alina aloha le izy eny e kaka misy andro jiro mirehetra tonga dia fantatra hoe io le olona mino fotsiny Ina, afa ina. izy ka mino fotsiny afa izy amin'ny ahoana e ka izy no eritreretiko nanao sarotava izy sa tsy nanao tena nanao mihitsy izy tompoko ka ahoana ny ilazanao fa izy nefa olona nanao sarotava tamin'izany fijorony izy olona lava ranjanana dia tonga dia fantatro tsy azoko mihitsy ange zany olona misarona ny endriny ka tonga ny olona rehetrarehetra io nga hoe nazaza ohatra zao mitovy zao ny alavana isy rangah io avy tonga ianao e avy anao aloha ty zao tanao am'izao tsy mitovy zay ro lahy ka ahoana nylazainao fa izy tsy azoko mihitsy zany azonao tantaraina ary ve inona le zavatra nitranga vonitra izy tompoko tonga dia ny fialahany tamaina dia avy eo ny rangorangotiny daholo ny tarehako rehetrarehetra iny tena namaivay sady nangiry firy be ay mihitsy zany rangoko zany tsy misy ninona koa ro tarehanao dia avy eo a tonga dia natotany teo amin'ny tany teo dia misafotra miantso vonjy ahako dia dia nisy namonjy tsisy ka fa iza daholo nareo ny tao an-trano dadanay sy mamanay dia zandrinay lahy zaza gaka hoe ahoana tsy nahenony an'le iziko nefa za tena niantso vonjeo mafy be mihitsy ange dia ahoana ny fomba dirana tao an-trano tao tonga dia mivakily zareo fitaritra dia midagatakana izy rehetrarehetra ny varavarana anay dia firy izy niditra tao anankiray ihany tsy azoko ange zany eo ianao milaza vakiny zareo olona ray ve dia avitany za zavatra zany avy eo indray ianao eo miteny fa olona ray ka izy ihany ny hitako teo tompo sambodimbodika be izy zany mahazo mivoaka aloha ianao eny ary tompoko afaka mandrosa eto amin'izay indray ianao aloha eny tompoko mba tsy anitarana lavabe ny resaka sady efa iaraha malala fa ny eloko aibaboana modirariny dia afaka teneninao eto aiza no nivarotanao an'ireo entan'olona rehetrarehetra ireo mba hatsotsotra ny eloka hiatra aminao tena mifona sefa mifona ahoana fona mariny tena tsy hitako izay lazaina aminao aiza tenenina tsotra fotsiny ary isairy daholo nivarotako an'ireo entana rehetrarehetra eo ka tsy navitan'izany ne aho ahy tsy mahay an'izany mihitsiny a ka ny fitenenanao fotsiny hoe tsy nanao an'izany inge tsy afaka anao aiza ny profo ilazana fa tsy nanao an'izany eloko zany ianao fa ianao nefa dia tazomin'le olona fa ianao mihitsy ny nanao an'ireo zavatra reo ka zay ako nge mbola madio mbola tsisy hoe fonja na hoe nangalangalatra tary tokony fantatra amin'izany koa nesy hoe zavatra tsy fanaoko mihitsy zany averiko aminao ihany fa tsy ny fiolakolahanao ohatr'izany akory ny afaka matiodio anao inona ny teninao farany ary aloha hosoratako ato sady tsy nanolona tompoko ny tsy nangalatra zay
zay ny azoko lazaina zay mihitsy koa marina eny ary androso ianao madama eny tompoko eo ary io ny toerana ny anaranao fenao zafady rasoany menjanahary Louisette rasoany menjanahary Louisette Louisette firy taona 5 taona eny ary fantatrao moa zany fa ny angalana ambavany ianareo eto a dia mikasika niny vakitrano tao aminareo iny eny tompoko dia lazalaza ory zay fantatrao mikasika le izy ny zavatra henoko voalohany indrindra aloha tompoko a dia ny zavatra mipoka be zay tao amin'ny varavaranay tao dia taitra be ahy zany a dia tonga dia ny antso vonjy eo teo amin'ny tamin'ny firy eo mety hoe tamin'ny sivy sasany teo zany hoe mbola tsy natory zay a zany ve mbola eritreritra hoe sakafo fa nareo alina be foana vao misakafo alina be foana zay vao misakafo dia tao daholo zany nareo menakavy tao daholo zay dia ono a ny taorinan'le zavatra mipoka be inona no niseho dia sokatra be mivaravaranay a fa mety hoe na kapohany tamin'ny baraminina tsy haiko dia niditra zareo firy izy ohatra ny anankidimy ngambany inona ny tena mariny ny vadinao teto milaza hoe tsy nipitsoka ny varavarana tsisy nininona ny tranga inao eto milaza fa nisokatra ny danadana dia nisy zavatra mipoka be inona ny tena marina fieritrereto ohatran'izay mihitsy le izy ka ny marina nge tsy maintsy tokana ihany fa tsy misy zavatra isalasalana oatra zany madamy inona ny tena izy taizany vadinao tamin'io fotaona io tsy tadidiko arany madama ay tao ihany ka izy ka zay vao tadidiko zao no teneniko aminareo a eny tompo tandremy tsara ny zavatra resahana eto fa sao dia matotra anareo zany inona ny tena marina zay aloha ny tena marina e zay teneniko zay vadinao nefa teto ny laza fa tsy nisy varavarana ny pitsoka fa nanana laky le double le mpangalatra zay ny filazany ianao nefa eto dia manamarina zany fa tena nipitsohany zareo ny tany tamin'ny baraminina ny varavaranareo dia nisokatra iza ny mandainga aminareo mivady le izy aloha tsy dia azoko tsara loatra na mipitsoka na tsy mipitsoka le varavarana tompoko fa ka inao eo milaza fa nisy zavatra mipoka be dia ahoana indray zany zay zany ny fahazonsaiko anazy fa azonsaiko anazy amatotra anao ny teniny aloka ny vavanao fa dia efa mampitandrina zay a ny lalàna ke tsy misangisangy nisy le entana very sa tsy nisy le entana very aloha tompoko ohatrany io ndray ianao a ohatrany nisy sa tsy nisy fa leo mazava zay teny le entana aloha ohatra ny hoe tsisy e tsy azoko mihitsy reto olo reto tsy haiko aloha fa ohatra ny tsisy very tao a dia ahoana ny am'le hoe télé ahoana ny am'le firavaka téléphone na ordinateur moto zay aloha tompoko vo anontaniako amin'ny vadiko fa tena haiko okzay okzay dia tia no anontaniako anao farany dia mahazo mandeha ianao eny tompoko ny am'le hoe zanakareo nisy nanolana ahoana koa ny am'izay zay aloha tena nisy e
fa le izy ange le hoe nisy nanolana tompoko efa elaely eny ary ny teninao farany tsy hitako zay tenenina tompoko fa zay marina zay nyteneniko rehetrarehetra zay eny ary mahazo mandeha ianao ampidiro ny vadinao raha aho eny tompoko zao zany mifandehan'ity raharaha tiry izy telo mianaka rehefa nandeha ny fanadihadiana rehetrarehetra nalaina ambavany nareo telo mianaka tsisy zavatra mitovy zay nyteneninareo na ny ray azy ary zany dia manam-pirofo fa nendrikendrehana ity ataonareo ity ka zao zany no tiako antaninanareo afaka mitsotra ny marina eto ve nareo nisy sa tsy nisy le vakitrano sy le fanolanana ny tena marina angamba tompoko tsy misy zay aloha ninareo mivady le izy tompoko tsy misy fa zavatra miforononay fotsiny tsy hitako tsony moa sefo zay tenenina fa zay efa voalazan'izy mianaka teo zay ka inona ny antony natonga anareo amatotra n'ity olo ity tsy fantatrareo moa fa zao zavatra ataonareo zao dia hifototra any aminareo eritreretana olo tany tsy misy lalàna izy ty ka zay olona rahatsiratsiana zay olona tsy tiana dia posorapotaka oatra zany moramora ny fiatraikan'izao aminareo so ihany aloha fa mbola tsy niakatra any amin'ny tribonaly zao raharaha zao fa raha niakatra tany ty dia nareo no mifafankio anareo satria zavatra tsy misy kay ny firononareo anosoranareo fotaka an'le olona fona zay sefo aza bekarina tokoa aloha le raharaha fa aloha tonga dia janona eto mba mangataka raharaha-pihavanana zay tompoko azo eritreretana ihany zany fa mbola tsy azoko tsara aloha hatreto ary tsy voavalinareo mivantana inona marina le tena antony tsy tiavanareo an'io olona io eto am-piandohana aloha sefo dia mifona ny tena fa diso tokoa zao re tompoko no mariny izy io dia finatolahy tianay ary misy zanaka tokoa zafikely mampifamatotra anay aminy dia tsy zany fa izy mipetraka ao amin'le tranonay dia izy hoe nangataka tsodrany taminay izy fa nambady olo-kafa dia tsy nekenay tompoko fa maninona kosa ka nisy antehivavy matoanay ty tompoko dia izy no everinay fa mba mahasolo an'le maty ka nareo kosa zany manao zavatra tsy tokony ataoko nga ny fitiavana tereny oatra zany mo tsy zany tompoko fa le zanany vavikely koa efa miraiki-po amin'ilay rahavaviny inona fijerinareo zany tsy mety zany ary zay zany nisan'ny nahatonga anareo nanana hevidratsy rehefa tsy nanaiky ny eritreretinareo izy dia ho pitehanareo tanteraka ny fiainany zany kosa ve dia ho ara-dalàna iza moa tompoko ny nahalala fa nieritreretinay hoe rehefa tratra amin'ny pression izy dia anaiky an'le zavatra nyteneninay taminy ka zao aloha mbola tsy fantatra koa zay hevitry le zalahy iny fa ampidiritsika izy dia ho hita eo zay teneniny ao ary pisakely etsy nareo telo mianaka mandroso ianao saotra sefa mpahafantarina anao zany fa rehefa nandeha reny fanadihadiana samy hafa reny nandritry ny andro vitsivitsy dia vavan'zareo ny miaiky teto masonay teto fa fanosorapotaka anao sy zavatra tsy nisy daholo reny rehetrarehetra reny eny
se fa voalohany indrindra dia misaotra anao satria mahay manaja anasanao tokoa ianao mahita ny rariny sy nitsiny ka dia isaorako be dehibe anao zany. Ka ny tena ho fantatra zany zao am'izao fotoana zao satria ho izahana zany a ny amarana ny ty raharaha ty ato amin'ity efitrano ty kanefa na izanona ty zany a tianao ho fantatra ihany zay teninao. Isaotra tompoko. Ny tena moa zany ohatra anisy mivady dia zanaka ihany. Efa niraisiko ohatrany ray aman-dreny moa zareo zany ary na teo ary ny fahalasana ny zanako dia neveriko ohatrany ray aman-dreny niteraka ihany izy ireo. Efa moa tompoko nisy ny zavatra niseho zay tsy hita tantaraina intsony zay somary nandratra ny fo ary natsiaro menatray ny tena satria ny feo tompoko tsy nijanona tetrihany fa ny eleraky ny tanàna. Ny tena koa moa voaroisaina menoty niara teny an-tanàna ary ny vavambaoka sy ny maso ny fokon'olona dia tsy azo miafenana tokoa dia somary menatra ny tena tompoko tamin'izany zavatra zany. Eny dia inona no teneninao ary? Zaho tompoko tsy mitazona lelo amin'zareo fa raha mety izy dia misy condition azoko apetraka ihany. Hoe ahoana zay? Tsy haiko hoe entre antsika ihany ve sa miaraka amin'zareo tsy fantatro hoe sao dia azo resahany eto ny mahakasika an'izany na tsia? Eto mihitsy ka iany ary raha ny tokony ho izy a tokony hitory a ary angatakaonitra amina tapitrisan'ny maro mihitsiny satria mafy loatra le fanalana baraka sy fansoram-potaka zany hoe diffamation publique zany raha milalàna tena mampiditra-ponja ary mampandohonitra maro dia maro mihitsiny nefany a ray be sy ray be anjanako reo a ary tantinina n'le zaza ihany koa ka sarotra amiko zany tompoko. Tena tsy hitory zany ianao? Raha ohatra ka manaiky ny condition apetrako izy dia tsy hitory azy a. Inona le fipetratakinao ary? Fony zay vady tamin'ny fahavelon'ny vadiko zany dia nisy fond zareo anay ivelomanay zay tsy fantatra loatra hoe averina izy ohatrany hoe fanomezana fa rehefa nisy ny tsy mifakazona teo aminay dia notereny amerina ny vola io zay mitetina 5 tapitrisa ariary ary notereny koa hiala amin'ny trano arafarak'izay ngina satria tranony zareo no mbola ipetrako amin'izao fotoana izao tompoko. Dia ahoana zany le fipetra? Mangataka ataoko mba hanafoanana ny volana io mba tsy ho averina amin'intsony solon'ny onitra zay tokony angatahako aminy. Ahoana zay ilay izy mivady? Eto anoloanao tompoko no anekenay. Anekenay ahoana? Anekena inona? Manaiky an'le fipetra zay nangatahany teo tompoko zay. Tsy hitaka an'le volany amin'intsony zany? Eny tompoko. Ho ataontsika taratasy koa mantsy zay rehefa avy eo? Eny tompoko. Etiko moa zay fetra dia manambara hoe tsy mety ny nataonay taminao dia mangataka famelana aminao zay a mifona aminao zay azarahana alahelo tsony fa aleo hivaly leto le zavatra ratsy no kasanay taminao. Eny e mamela anareo a zany dia eto rse dia omenay tokoa le tsodrano izay nangatahanao tary aloha tary mazao vady adanana sorata dia mba tsofo rano laingo azo izay anjarany. Mahazo izy ka mahazo izy. Iveriko fa efa milamina angambizay a ka mariky ny fampihavanana sy ny fihavanana ohatran'izao moa dia tsara mba mifandray tanana daholo nareo rehetrarehetra alefa tsy mitazona lelo aminareo a dia tsotra aminareo koa ahako ka dia mandray tanana sekoa ny tenako saranareo mianaka e. dia izao no mba fangatahako farany indrindra fetra aleo hiverina ohatry ny taloha ihany ny fihavanantsika na dia efa manambady ary se. Eny e za tsy nadino anareo a dina ny soa fanaovantsika hatramin'izay fa ny ratsy izay nisy kosa dia ho aleviko folo mandivitr'olona ary ho adinoko tanteraka tokoa tsy maintsy mamangy anareo ihany zay mianaka e. Eny ary mazava ny resaka fa afaka mivoako nareo a dia atsonao rehefa vity ty taratasy ty samy manosony.
miafaka. nolalaovan'ny saondra simonety lidse hery ary solofo